Hapetraka ao amin'ny siranam-piaramanidina Nosy Be ny Masovohy ny Bianco na ny Birao Mahaleotena miady amin'ny kolikoly. Io no fantatra nandritra ny fifanaovantsony mpiara-miasa eo amin'ny Bianco sy ny Ravinala Airports tany amin'ny toerana tanjona amin'izany ny anafoanana ny kolikoly ho anivy ny siranam-piaramanidina ity. Mitatitra ny vaovao Retsitoara Jondrisa solitena ny televiziona malagasy ao Nosy Be. Ufanamafisana ady amin'ny kolikoly eto amin'ny siranam-piaramanidina iraisam-pirenena Faseny nisy ny fifanaovantsony mpiara-miasa eo anivon'ny Bureau Mahaleotena misana ady amin'ny kolikoly sy Ravinala Airports. Manomboka izao wisy Masovohy ny Bureau Mahaleotena misana ady amin'ny kolikoly eto amin'ny siranam-piaramanidina iraisam-pirenena Faseny. Fifanaram-piara-miasa mba ahafahana manatanteraka sy manatsara ny ady amin'ny kolikoly eo anivon'ny siranam-piaramanidina iraisam-pirenena. Areto dia lazaina fa tsy maintsy ametraka Masovohy ny Bianco ety amin'ny Fasena Nosy Be ny Birao Mahaleotena dina amin'ny kolikoly. Ny antony dia tsotra mba ahafahany rehetra miara-miasa. Eny raha ilaina hanara-maso, eny raha ilaina hanao fanadihadiana mahakasika ny trangana kolikoly. Anisany mampitaran'ireo mpandeha eto amin'ny siranam-piaramanidina iraisam-pirenena Faseny ny fangataham-piasa vola amin'izy ireo. Raha araka ny enitsika teo dia mbola anisan'ireo andrenesam-peo lay fangatahana vola amin'ireo mpandeha. Io le hoe mametra pourboire kely mba mangataka euro kely. Reny zavatra reny anefa tsara marihana fa manimba ny endriky Madagasikara, manimba ny endriky Nosy Be. Nosy Be araka ny filazantsika azy dia Nosy Be mangitra, zany hoe mateuty avokaavoka ny toe-karenany Madagasikara dia atomboka atsika ty amin'ny vavahady fidirana sy fivoahana ny ezaka. Tonga niatrika izao lanonana izao ireo mpitondra ara-panjakana eto Nosy Be solitena ny ministera ny fitaterana sy ny famantarana toetrandro niaraka amin'ny ministera ny fitsarana ary ministera ny fizahantany.